Salama daholo be dia be moa zany ny miandry ny tohan'ny tantara hoe nanahoana voaroka tamin'ny asany ve koto sa tsy tamin'le zavatra nataon'le ramatoa le hoe miora mety mitsy naharaka angamba fa be dia be angamba naharaka fa nisy ramatoa hoe miora zay nandefa email tany amin'ny mpampiasako omaly ilaza fa za olona tsy manjary be dia be ny zavatra ataoko amin'ny Facebook ny moa zany fitariana fankalana fanavakavaha-mbolo-koditra tsy fitiavana ny Europeanina inona koa izy teo fanimbazimbana ny zon'ny vehivavy de veo hoe za zany voaroiroy amin'ny aferana fanolanana ka ny zanak'le ramatoa le miora io zany no naolako tamin'ny Madagasikara de efa nisy décision tribunal manamelo ka fa saingy mitsoka ty andafy zany zay zany raha fitinina zany ny zavatra email nalefan'le madame miora io any amin'ny mpampiasako de miteny izy hoe am'le mpampiasa zany hoe olona tsy manjary ohatran'io ve hoe mety tsy fantatrao ny tantaran'le koto fa ity ny ino moa zany pseudonyme no amin'ny Facebook fa olona tsy manjary io olona fa voaheliko io ka zany ve nataonareo isolo ny image ny hotelinareo de raha ohatra zay ka tsy mamaly ny emailako nareo raha tsy mireagira de za mihitsy no amoaka ny anaran'ny hotelinareo any amin'ny gazety suisse rehetrarehetra any zay nataon'le olona de nitanja moa zany de hoa napote anazy zany hoe amizay zany voaroka amin'ny asa de namaly moa le inona moa zany le nandefa le email ty amiko le mpampiasa hoe zao ny zavatra nalefan'olona ty amiko réglé any zay problème anareo fa ny anaran'ny hotely aza ino moa zany aza vitavitany ohatr'izao fa ohatra mbola mitoy zavatra io de itory amin'ny tribunal de nafatarany le miora moa zany satria be dia be koa nanontany hoe ahoana nafatarany adresse email an'le hotely satria za nisy reportage nataon'ny France 2 télévision tany France makasika le toerana be dia be touriste loatra le toerana satria nisy inona moa zany série sud-coréenne tournena tamin'ny hotely io manodidina eo de nanomboka anisan'iny série iny de feno touriste de tsy zaka le eo amin'ny village tsony simba le atsaran'le toerana zany zay ny reportage nataon'ny France 2 de tonga koa ny TF1 ny reportage teo amin'ny toerana io de za no porte-parole amin'ny hotely nisy olotenan'ny hotely nazava le fandehan'le zavatra de be dia be ny gasy nahita n'le reportage tamin'ny télé tamin'ny France na tamin'ny France 2 vaovao France 2 na tamin'ny reportage tamin'ny TF1 de teo nahitany ny anaran'le hotely de rehefa hita ny anaran'le hotely de tsotra ny mahita ny adresse email sy ny site web de andefany le message zay mifandehan'le izy de manontany tena zany ny olona tiana sy ny tsy olona tiana hoe voaroka ihany koto sa tsy de izay fantanizana angamba aloha mbola janoko eo zay mbola tsy tena hoe voaroka na tsy voaroka fa janoko eo fa ny resako androany de iteny amin'ny nareo mpanaraka koto lasa namana misy ny olona tsy manao commentaire mihitsy eo amin'ny page tena tsy manao commentaire mihitsy fa manaraka amin'ny page ary makasitraka ny zavatra voalaza eo amin'ny page d'accord zareo amin'ny fomba fijeriko sy ny zavatra teneniko eo matetika reny olo reny olona ambony matetika reny olo reny olona manana ny toerana tsy manao commentaire mihitsy izy fa ty ambadika ty ary za efa niteny foana hoe matoa manohy an'ity page satria le page malomelaka satria ivazavaza amin'olona eto foana iady manolo eto ifanopeto satria tsy azon'le gasy T2 mihitsy zavatra tiana petraina de fa leo be zany sady inona koa moa zany ny leo koa amin'ny resaka fitondrana sy ny rehetrarehetra de fa impira zany nefa tena hoe adabo koa io na ipage io fomba manotonga anamy mbola manohy izy io de satria misy namana misy réseau créé en coulisse n'io zavatra io misy réseau
misy namana tena tokisa naiza aleoko raha zao tontolo zao tena misy olona ino moa zany mandefa mesasa aloko miantso amiko hoe mandalova tetrano na hoe invitenay ko tsosososô tena tiako be les réseaux créés en coulisses an'ity page ty ka ino moa zany ny antony vidéo androany de fisaorana andreo olona zay miantso fisaorana ho an'izay olona ny sahirana tady vaolana sy nanome torohevitra hoe zao koa tondoko natao misaotra raha be deaibe fa tena ino moa zany matsiaro mananamana ary matsiaro tsy veriny tenako misy anareo misy raha reo olo reo milaza mihitsy hoe raha aka avoka de afaka manao tsy paipaika zareo andoavana frais d'avocatko ça me touche beaucoup zay le etsika zay hoe raha aka avocat ko to amin'ny zavatra io de be deaibe nandefa ino moa zany tombatombana hoe olona viaizany mety nanao ny navandoza io be deaibe koa nandefa ny fomba atao ahafantarana ny an'le olo io de ny zavatra tsapa zany de zao rehefa nandefa email le nataony hoe miora legume zany @gmail.com ny adresse email an'le olona fa nandeha ny email izy zany mpampiasa koa de azo jerena ny adresse IP misy fomba azo jerena ny adresse IP raha ohatra outlook na ohatra zany an'le olona de rehefa hita ny adresse IP an'le olona de azo localisena aiza misy an'le olona zay ray aiza misy an'le olona fa ny olona zany de fa sûr 100% fa hitsany Madagasikara satria Madagasikara tsy manana méga izy anaovana ino moa zany ny voalohany olo Madagasikara tsy nahita le reportage tamin'ny France 2 na TF1 fa tsy maintsy olona andafy io zany indrindra fa France fa lo maraka an'izany tsy manana méga olona nina hoe atao print screen dolodolodolo zava-teny koto nandritry ny firy volana ao amin'ny pejy alefa any am'le mpampiasa tsy mana fotoana zany koa ny olona Madagasikara satria ny fivaromana mbola manery azy fa olona andafy io zavatra io zany zay ny tombatombana de raha mitory zany mandeha amin'ny police zany c'est quand amin'ny police zany androany après-midi de le adresse IP de antaniny le police fotsiny amin'ny FAI zany hoe ny fournisseur d'accès internet izy olo de hita io de ina koa ohatr'izay kanefa azo tomatomanina koa hoe iza le olona satria be deaibe no tena hoe ny orange io ny fitonam-panjakana ny tena potika ny koto zandry amiteny tsy ny fitonam-panjakana mihitsy no manao an'io tsy ny fatahorako na ny fiarovako ny fitonam-panjakana fa raha fitonam-panjakana manao an'io afa kokoa ny zavatra nataony satria raha fitonam-panjakana zany fantany fitonam-panjakana nge aiza ino moa zany ny trano misy anahy misy miteny tena tsaralara tsy élimination physique ary natao la tsaralara tsy miesany zao tsy manao an'izany fitonam-panjakana satria ny antony ny fitonam-panjakana ny tena zavatra tsy tantiny de le olona manao ampamoaka misy dossier raha jerenareo ny statistique ny olona migadra am'izao fotoana zao ataontsika hoe mbola rajona ry Roli Mercia ry Lola Rasomaharo na iza dolidoly tsy haiko Herberija tsy haiko iza doly reno reny de olona niaraka tamin'ny zaraha de olona koa mamoaka ina moa zany dossier ny zaraha zay ny zavatra tsy tantiny tena tsy tantiny zay de reny ny enjehany ataontsika raha BR iny zao iandry BR iny zao tsy haiko na maro zaraten'le ry reny fa reny to nandefasany-dralahy anina izy moa BR raha tsy lainga le ry fa netretiko zany raha jery statistique ny olona migadra ataontsika hoe iry malama loatra migadra reo de olona namoaka dossier dolodolo reo tsy tantiny-dralahy reo marina fa za tsy reveny-dralahy manelingelina an-dralahy hoe miteny zavatra tsy reveny fa juste vita me tsy reveny fotsiny za raha teneniko manelingelina fotsiny fa tsy za le olona le hoe mamoaka dossier sy ny tena ohatran'izany le injehany ka raha ohatra ka hoe d'ailleurs moa zany olona mamoaka dossier ao anana France ataontsika hoe efa Lieso na Marco na ohatr'izany efa nandefasan-dralahy ina moa zany miaramila antiterroriste sedretra ny olo reny fa za mety diso ny analyse fa za koa mietreritra hoe tsy tonga am'izany izy satria za olona za mamelako fotsiny ato amin'ny Facebook eto fa tsy za le olona le ino moa zany manembatsema ny zavatra ataon-dralahy ohatra loha ataontsika hoe ilatsaka député anao de raha zay fotoana zay de anembatsema anazy sady atahorana hoe
raha majoritaire ny député ny opposition de sandre bandereo manao motion de censure angalana ny Andry Rajoelina de zay mahatonga anazy manao tous les moyens hoe andefasana contrôleur fiscal contrôleur fiscaux inona moa zany le candidat zay tsy tafalatsaka gadrany candidat ilatsaka gadrany atsy samborona atsy intimidena ny atsy satria reo manembatsemba anazy manatafitohina azy eo fa ikoto atsy tsy manembatsembana direct fa manome laky fotsiny koto le bande manome laky fotsiny an'le rony zay le izy de za hoe esoko zany asaka fitoram-panjakana da raha fitoram-panjakana koa manao ny zavatra io de tsy miresaka mihitsy izy resaka hoe nisolo vehivavy mikasika ny inona moa zany discrimination ataon'io zao de eo indrindra no manome piste hoe iza le olona mety nanao an'io olo ohatrany eo de rehefa dinina zany le élément rehetratreo de afaka milatsy fa ny olona nanao an'io de olona vehivavy frustré ary efa nisy fanolanana tamiko efa misy commentaire nareo milaza fa hoe mety ianina zany olona ohatr zao zany taiza zany olo zany niaraka taminao tamin'iny zany olo zany efa nisy ianina eo de ohatrany marimarina le izy ka misy vehivavy zay manana traumatisme traumatisme miresaka lehilahy tsarabady sy ohatr zany de parano sady mythomane no parano de genre an'le vehivavy mihitsy zavatra zay ary vehivavy zay efa naino moa zany nanome anazy teto hoe hitanao fa any amin'ny tribunal tsika mifankahita fa tsy tonga any amin'ny tribunal moa za fa any am-piasana ka nanaovana an'lizy de eo amin'ny 5,700 ao netretiko hoe zay raha matoa zay nanao ny zavatra io fa ny olana zany androany andeha hitory andeha hitory ohatra hoe andeha hitory any amin'ny polisy androany de raisy-potsiny izy de nefa le raha matoa maromaro anak'izay ihany sady manano tena de ohatrany inona tombotsoko raha ohatra hoe manahirana de ampirisony zany le raha matoa ko intégriste chrétienne le olona mpivavaka be tena ino moa zany tsy titiany le ino moa zany ny olona micontre fivavahana ohatrana ary efa nasiony zavatra zany de anatin'le email zany resaka hoe iozy izy mpanososy fivavahana mpanenjika fivavaka izy intégriste efa presque mitapitapy mihitsy miresaky fivavahana fa maka zany izy vehivavy anisan'le contre ny ino moa zany anisan'ny féministe izy de akoatra zany koa misy élément maromaro ny zavatra nisoatany tany nafahako manao conclusion hoe zay olo zay le izy de raha ohatra zany ka tontonany ny polisy misambotra azy satria io zavatra nataony io de tena hoe calomnie dénigrement ino moa zany fausse information de ina dolodolo moa nytireko teo diffamation publique diffamation na tsy publique ary fa diffamation zany rehetra zany penal dolo zany mampikadra tolodolo zany rehetra zany nefa izy olo manano tena de ozy aho zareo tena ilaina ve le izy sa tsy ilaina ve le truc sa tsy de raha ohatra koa tsy izy fa misy olo hafa tratrany dina moa zany le tombotsoko fa ho anareo zay tsy tiany koto zay tena faly de faly mihitsy zany iny ampangony koto fa voaroka aminazy toetoa de tsotrany aho hoe za ngeka ina moa zany niasa tamin'ny front office raha ohatra hitena hoe réceptionniste mantsy de ohatrany ambany be zany hoe réceptionniste zany fa ny réceptionniste tena rafo zany depuis ny zavatra nataony zavatra atao am'izany fa tsy manome la clé client fotsiny de bonjour monsieur bonjour madame de ty la clé de anjo facture fa be fa lazareko teto zany fa ataotsy hoe front office zany asa fitonta amin'ny front office za miteny allemand anglais français couramment na manoratra na miteny de ahoana moa tsy ahitako asa hafa raha ohatra ka androany zany roary ahoana tsy ahitako asa hafa zay ray tsy maintsy mahita fa ro araka an'izay aty Suisse aty ka tsy ohatrany any Madagasikara ohatra hoe voaroko baba de tsisy ina moa zany tsisy filet de sécurité mihitsy nany aminareo any voaroko androany zay mahatonga ny sasany matafy any Rajoelina misakorosy amin'ny poste satria androany izy misy rapitso izy de tena zéro fa tia raha ohatra ka voaroka de mbola mandray vola amin'ny chômage
anatin'ny ino zany heritona na rotona mandray vola semence inona risika am'izany raha ohatra ka voaroka marina de anatin'le chômage iny atia suisse tsisy petrahanao zany atia suisse aty raha ohatra ka voaroka zany fa tsy forceny anao tady asa proposeny miasa anao ndana aloha anao miasa reto misy asa azo atao reto izy ndana aloha de raha ohatra ka tsy mety aminao re asa eo de anjaranao midemerde fa le mijanona ataon'ny chômage tsy amelana ianao zay fandehan'izy izy sa manana ny zanaka efa miasa iry koa fa manana ny appartement dinona moa zany no hoe amparary-piana raha ohatra ka voaroka fa adalanareo zay faly na voaroka ana nareo no maharatsy naimbody raha voaroka raha ohatra ipody fa inona mpampa voaroka za tsy mitovy aminareo raha voaroka loany nareo de tonga fitetaka amin'ny tany na vasy charbon raha tsy airanareo vola evitana vasy charbon fa ty tsotra zary ka zay le izy soa lavalava satria be deabe tsy manana mega fa misaotra be deabe anareo ananao soutien nandefa message tamiko sy nitady vaholana mikasika l'izy fa décision asitsika zany de hoe itory sa tsy tory aska savoloko andeha itory an'le zavatra io andany fotoana am'izany zay zany apetraka io zany aloha zany miresaka androany de hitanareo any mitohina tsisy